olona endry makany amin'ny elo. Fa miarabanao indray tonga soa tao anatin'ny fandaharana ny Tanora Joana Razanakoto miaraka aminao. Mety gaga kely ngamba ianao hoe ahoana koa ary izany resaka izany hoe olona endry makany amin'ny elo. Ie amin'izao moa izany dia tsika tanora dia hoe one life raha ihany fiainana dia samy manao izay tiany. Misy misafidy hoe aleo za le endry tiako tenenina eto hoe za mianatra tsara, miasa tsara, za manao ny tokony ataoko rehetra, mamaly fitiray aman-dreny, mandony écolage ny sandrinay za rehefa manampy ny havanay rehetra any Madagasikara any. Manao izay mety aho izany miezaka manao soa koa rehefa afaka manao eny. Misy koa nefa ny le anankiray hoe tonga dia atao daholo izay azo atao rehetra satria hoe eo amin'ilay vonjy dia ndao atao daholo manandrak'andrana miaraka amin'olona lahy vavy, sotroina, fohana, hohanina daholo ny zavatra rehetra satria fiainana anankiray ihany. Nefa hozy izy ny ten'Andriamanitra amintsika any amin'ny mpitoroteny toko faharaiky amby folo andiny fahafolo any hoe fa zava-poana hozy izy ny fahatanorana sy ny fahatanjahana. Ianao zany mandalo hoe indraindray tsika tanora tsy na mieritreritra hoe tena ohatran'izao foana ve fa tsy antany inge bebe anareo hoe ohatrantsika ihany izy taloha fa aveo izy ny antitra dia samy tsy maintsy ho faty daholo ihany. Misy ny fiainana mandrakizay tsy afaka hanakipy maso amin'izany tsika, tsy afaka ny hoe tsy misy maty izany, samy tonga saina daholo ihany nge rehefa sendra mamangy fahoriana tsotr'izany tsika tanora. Fa ianao ve mahafantatra hoe andeha ho aiza ianao? Tiako nefa milazanao androany fa tsy maintsy ho faty ianao dia soit ianao makany an-danitra ianao miaraka amin'i Jesosy ianao, soit ianao makany amin'ny elo ianao very mandrakizay ianao. Tsy misy afa-tsy izay ihany hozy ny ten'Andriamanitra hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako hozy izy Jesosy. Raha tsy manana an Jesosy izany ianao ka ao anatinao Jesosy nandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, nanenina tamin'ny zavatra rehetra vitanao ianao, tonga saina ianao fa mpanota dia nanolotra ny fiainanao an'Andriamanitra ianao dia izay ianao vao manana antoka fa andova ny fiainana mandrakizay. Fa ianao na hoendry tahaka ninno raha ohatra misy lista zany hoe iza ny endrindrindra misy ohatra izao avy ny pozina olona endry na tonga ny amin'ny voalohany ary ianao ka tsy manana an Jesosy ianao dia tsy maintsy very mandrakizay foana ianao, tonga ny amin'ny elo foana ianao. Fa io tsy ny zavatra ataonao, tsy ny hoe efa miezaka manao mety nge za efa ohatran'izao nge za manao soso ohatr'izany, tsy izany io. Ary indrindrandrindra koa ianao hoe efa samy miaina ihany raha nga fa aleo atao daholo izay atao dia vetivety koa ianao dia tonga ny amin'ny elo ianao vetivety. Tena marina izany, tsy fampitahorana ity fandaharana ity fa fahatongavan-tsaina ho anao hoe ianao tanora ianao izao ahoana ny fiainanao mandrakizay. Ianao ve efa manana antoka fa efa voasoratra any an-danitra ny anaranao hoe rehefa tonga ve Jesosy ety dia ianao le anisan'le ho ampiakarina sa ianao le anisan'le ho very mandrakizay. Tsy aza variana ianao fa zava-poana fahatanorana sy ny fahatanjahana. Tsy hatanjaka foana ianao, tsy ho tanora foana ianao, tsy ohatran'io foana ny fiainana fa misy ny fiainana mandrakizay. Dia tonga ava saina amin'izao androany io izao fa fantatra hoe matoa ianao mahita an'izao dia tsy zavatra mandalo fotsiny izao fa fotoana izao anoranao ny fiainanao an Jesosy. Na ianao le karazan'olona endry, na ianao le karazan'olona le hoe za le maditra tsara nga le nataoko daholo ny fiainana rehetra fa mbola fotoana izao hoe hiabandonena ny zavatra tsy mety rehetra anorana ny fiainana an Jesosy. Dia fotoana izao hoe izany ny zavatra tsara indrindra zany manana antoka hoe manana fiainana mandrakizay izany zay. Indrindraindrindra hoe tanora ianao za zao io profo, zay zao io profo hoe zay nge tanora fa zay manana antoka hoe any an-danitra ny anaranay dia rehefa tonga Jesosy dia tonga an'izay. Raha ohatra hoe tapitra ny fiainanay dia tonga an'izay. Dia izany ny zavatra azo antoka indrindra ny ananana fiadanana sy ananana fanantenana. Mino fa nisy zavatra tsara nyraisinao tao anatin'izay. Tianao Jesosy dia mendrika anao ny lanitra fanjaranao misafidy. Tahin Jesosy mankasitraka.